lafo anomboka. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra eto indray a. Iresaka ny code minier antsika amin'ity tapany faharoa ity dia mandefa invitation kely vetivetika. Araky ny natsidiko teo dia iresaka momba ny fanavaozana ny code minier any Madagasikara zany tsika. Zavatra misy dia zao. Tamin'ny 2005 no niova farany code minier antsika tany Madagasikara. Lava be ny zavatra ao anatiny fa zavatra anankitelo fotsiny zany no tena hoe ho resahako androany dia amin'ny andro manaraka zavatra fandray ny resahako fa alefako tsikelikely izy mba ho tsapantsika malagasy inona le enjeu ary inona le zavatra tenenina satria sao dia isy laza hoe manakihana be fahatany izay ataon'ny fitondrana ny ataoko eto fa matoa tsy misy na olona ray aza ankoatra ny ao amin'ny fitondrana manakihana ny code minier io dia satria misy problème io code minier io. Voalohany indrindra aloha talohan'ny 1960 dia nisy cartographie minière natao any Madagasikara. Ary izany cartographie izany dia manao inventaire na manao liste ny toerana tsirairay izay misy harena kibon'ny tany ao Madagasikara. Izany zavatra izany dia tokony ho nampahafantarina ny olona tsirairay ny malagasy tsirairay hoe eto misy an'izao, eto misy an'izao, eto misy an'izao ary tokony misy mise à jour zany. Fa itsika ireo ve atsangano ny tanana izay malala hoe eo amin'ny faritra misy azy dia inona daholo misy ao aminy. Iza mahafantatra? Iza mahafantatra? Vitsy dia vitsy isika malala an'izany. Fa rehefa misy olona sendra nahita lalana dia mahalala hoe tia any Edego misy diamant. Tia any Ilakaka misy safira. Tia any Soalala misy fer. Ary Brickaville misy fasimenty. Ary Toliara misy fasimenty. Ary Ananina misy an'izao. Azonareo ilay tiako tenenina hoe any Betsika misy volamena. Any tsy malala antsika raha tsy rehefa misy mitrandraka le izy. Zany zavatra zany dia efa tsy mety. Tokony ampahafantarina ny malagasy voalohany indrindra ny harena izay misy eo aminy. Ny harena kibon'ny tany dia misy karazany anankitelo. Misy ny minéraux, précieux et semi-précieux, sy industriel. Misy ny pierre précieuse, semi-précieuse, pierre industrielle. Dia misy ny fossile sy ny zavatra ohatr'izany. Ka
ny zavatra voalohany izay horesantsika zany dia ny répartition, ny atao hoe ristourna sy vetivety aloha manjavona indray ilay zavatra nyresako vetivety iny. Vetivety aloha misy zavatra tokony jereko ato anatin'ity telefonako ity dia tena anjavona ilay izy. Izany hoe substance minière fossilifère sy ny ressources extractives, le zavatra rehetra ao anaty tany zany, mety bois io na mety ina moa ty, mety bois io no fossilisé na mety hoe faune et flore fossilisé, mety biby fossilisé. Dia tsy mame détail, tsy amenareo détail fa fanina daholo tsika rehetrarehetra raha izay no resana, fa dans tous les cas ireny zavatra ireny zany no iandreketan'ity code minier ity. Ny mahagaga dia izao, ny loi sur les LGIM, loi fixant les régimes spéciaux pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy. Io zany tsy voakitika. Ao anatin'izany LGIM zany misy koa ny convention d'établissement entre l'État malagasy sy ny société QMM. Misy koa ny convention d'établissement entre ny État malagasy sy ny SHERIT. Misy koa ny convention d'établissement entre ny État malagasy sy ny WISCO. Ireo orinasa telo ngeda be izay mitrandraka ny arena kibon'ny tany malagasy ireo zany manana régime spécial izay tsy ao anatin'ity code minier ity. Ireo nefa no tena mitrandraka à grande échelle ny arena kibon'ny tany malagasy, kanefa ireo tsy misy réforme atao anatin'ity ary tsy misy fanavozana. Dia amin'ny olon-tsotra izay mitrandraka indray dia eo zany ny fanjakana no nanao fanavozana, ka izao zany no voalazan'ny code minier 2005. Tous les gîtes de substances minérales situés, article 3 du code minier 2005, tous les gîtes de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins du territoire national sont propriété de l'État. Zany hoe ny zavatra rehetrarehetra ny substance minérale na any ambanin'ny tany na any ambanin'ny ranomasina na ety ambonin'ny tany na any ambanin'ny fonds marin dia any État malagasy ozy izy. Il relève de la compétence respective de l'État central, des provinces autonomes et des collectivités territoriales décentralisées qui en assurent notamment la gestion et le contrôle selon les dispositions du présent code. Zany hoe ny arena rehetra any ambany tany, any ambany ranomasina, anaty rano, any ambonin'ny tany na ambany rano dia any fanjakana malagasy, État malagasy any Madagasikara zany, fa ny fitsinjaranany zany, ny gestion sy ny contrôle dia any État central, province autonome, CDT, CTD, collectivité territoriale décentralisée, région sy commune zany. Azonareo tsara angamizay. L'État assure le transfert progressif des compétences,
prévues par le présent code aux provinces autonomes, aux collectivités territoriales décentralisées et au fur et à mesure de la mise en place effective des structures adéquates à leur niveau respectif. Raha ataoko amin'ny teny gasy dia izao no dikan'izany hoe ny fanjakana foibe dia manome mamindra tsikelikely ny fahafahany manao sy ny fahaiza-manao amin'izany fitantanana ny harena-kibon'ny tany izany amin'ireo province sy commune ary région ary mametraka infrastructure ilaina amin'izany famindrana ny fahampitantanana izany amin'ireo toerandreo. Izay izany voalaza tamin'ny 2005 fa amin'izao 2023 zao dia ozy izy ny code minier vaovao. Article 5. Tous les gîtes de substances minières fossilifères carrières en surface sous-sol des eaux et des fonds marins de Madagascar en tant que richesse nationale sont propriété de l'État. Point. Le ministère en charge des mines est l'entité publique représentant l'État pour l'administration et la gouvernance des substances minières fossilifères et de carrière. Eo zany dia recentralisation zany hoe naverina ho tantanany fanjakana foibe zany ny arena kibon'ny tany rehetra. Zany hoe raha ohatra ka sendra mpitondra tsy manjary corrompu ohatran'izao mitranga ankehitriny izao isika dia imagineo zany hoe eritrereto kely indray mandeha hoe ny ministera ny minina izay mamadika vy ny volamena izay natao sezia ao anatin'ny coffrany no andeha hitantana ny arena kibon'ny tany rehetra raha Madagasikara. Imagineo un seul instant PM Prime Ministre lehibe ny gouvernement izay nanao intérim ny ministre ny minina corrompu izay eo ambany fiadidin'ny Mamra Vatomanga no hitantana ny arena kibon'ny tany rehetra eo Madagasikara. Eo fotsiny zany dia efa hozy izy tsika rehetrarehetra hoe koratsinonako. Raha ohatra ka olona atokisana, raha ohatra ka olona tsy hangalatra, raha ohatra ka olona tena hoe manao ny marina no amenao hitantana, tena hoe omena fahefana feno hitantana ny arena kibon'ny tany rehetra ao Madagasikara, dia mino fa tsy hisy problème. Fa raha ohatra koa ka omenao fahefana be ohatran'izany ny entité anankiray, dia inona reto tompoko no mahazo atsika fa tsy dia ho amidiny ambongadiny eto tsika mianakavy. Dia avy eo tohizako. Zao 145 personnes ito za tsy mpanao an'izany fa androany kosa dia tena hiteny. Ok ianareo izay mijery areo anao partage be dia be fa tsy possible hoe 147 personnes fotsiny hijery anahy nefa isika ho amidiny olona ambongadiny. Ka manaova ianareo rehetrarehetra partage partout any amin'ny namanareo, any amin'ny groupinareo partout fa raha tsy mahatratra 500 io na 1000 io izay tsy hanoto io fa hiandry eto dia efa mpijerijery eto tsika. Aingana, alefasy partage aloha dia alefasy ny cœur. Fa tsy mety kolatsinako olona 50 fotsiny veny andeha hijery anahy eto. Non, nefa ny tanindrazantsika nandeha ho amidiny olona ho ambongadiny dia nareo zany eo, nareo fotsiny andeha concerné amin'izany. Alefa Victoire, ianao zao mipartage, alefasy mipartage daholo, ataovy 1000 atsika eo zay vao mijanona. Ry zatiana nataonareo 1000 jerevanareo ao nefa ninona amidiny zatia. Fanadiovana tarehy ny anahy tanitsika raha manontolo andeha ho amidiny olona amin'ny code minier eo nareo tsy taitra eo. Sa hoe velao any? Sa ve hoe avelao any zany, avelao zany any, avelatsika ty andao tsika hisakafo zany raha izay misy. Zany eo mbola tsy sakafo atoandro hoe nefa zao efa amin'ny ray sy fefany. Dia 90 fotsiny tsika satria tsy m'intéresse anareo zany ilay zavatra ataoko. Ka là maintenant zay mihitsy ilay izy bodo. Teo ilay izy niakatra 5000 là olona 50 fait. Oreto ils sont en train de préparer de vendre Madagascar
Mbola tsy haitsika zareo na ho tafajanona eo na tsy fa dantole kalo zareo mbola eo. Ka raha ohatra ho amidiny ambogadiny ohatran'ny hoe Madagasikara raha tsy efa namidiny dia ekenareo ve izany? Ekenareo ve izany? Valio samy mamaly daholo manaiky sa tsy manaiky, izay tsy manaiky dia mitenena izay tsy manaiky an'izany hoe ho amidy abongadiny izany Madagasikara. Fa amin'ny fomba ahoana moa izany no hoe ny lalàna teo aloha milaza fa ny collectivité territoriale décentralisée, ny province autonome, izany hoe ny province, ny région, ny commune, miaraka mitantana araky ny tandrify azy avy ny arena kibon'ny tany malagasy. Izao zany dia ny fanjakana fohy be. Raha ohatranay any tonga eo amin'ny fanjakana tsy maninony. Raha ohatranay daholo ny tonga eo amin'ny fanjakana tsy maninona satria ny ao anatin'ny saiko dia izao hoe Madagasikara manan-karena ary ny malagasy tokony hanan-karena koa. Ny Madagasikara feno arena kibon'ny tany ary ny arena ao Madagasikara tokony ho sitrahan'ny vahoaka malagasy ny vola azo amin'izany. Fa saingy ny mpitondra ao amintsika tsy izany. Ny mpitondra ao amintsika tsy ao anatin'izay. Izao zany izy toizako le zavatra teo. L'État en assure la mise en valeur en faisant appel aux initiatives privées conformément aux dispositions du présent code. Izay le hoe assure la mise en valeur en faisant appel aux initiatives privées zay. Inona ny tiany izany tenenina? Inona ny tiany mpanoratra ho lazaina? Ianareo fa mieritreritra hoe le initiative privée gasy no andeha hampanaovina an'io? Ie, marina izany soa gasy rafisa aza manaiky tsika. Marina izany Géraldine Nahery tsy anaiky an'izany tsika. Marina izany Odile Razafy Maleo tsy manaiky koa tsika. Tsy misy gasy avita hividy carré minier 500 km² BDB. Mety hoe anankiray ihany gasy mavita an'izany raha Vatomanga. Fa ny karana sy ny vahiny no hividy ny carré minier rehetra ao Madagasikara. Satria no zaraina par carré azavakely izany izy raha ohatra izany ohatra hoe tanimbary le izy dia ohatra io izany Madagasikara dia nizaraina le ohatran'le tahalaka reny le territoire izany hoe le toerana rehetra afana mitrandraka dia natao carré de 500 mètres 500 km. Ohatran'ny habean'ny Antananarivo Toamasina Ray Manontolo izany hoe tsy Antananarivo tsy miala eo Antananarivo fa ohatran'ny hoe ary Atsoromandidy ary eo Atsoromandidy ka hatrany Toamasina izany dia katrary ohatran'izay dia eo Toamasina mandeha tsy fantatro makaiza ny 500 m². Ohatran'izay ve izany no izarana an'izy dia avy eo ny État malagasy izay tsy fantatsika na olona corrompu na olona mpivarotra tandrazana na olona tsy maty manota ohatran'ny Rina Rakotomanga sy Tinoka no ohatran'ny PM no hitondra antsika eo dia amidy ambogadiny ohatran'izay sa Madagasikara. Nareo ve mieritreritra hoe malagasy ny andeha hisitraka an'io? Taloha tamin'ny 1960 ka hatramin'ny 2005 non tamin'ny 2005 mbola tsisy fa nandritra ny 13 taona izay tsy nisy délivrance na permis minier mihitsy tao Madagasikara fa hoe mila ovana ny code minier dia 2005 zany no voaka farany izy 2006 2007 dia 13 ans katraty 2009 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dimy amby folo taona zay nikatona ny fanomezana permis minier.
ny permis minier teo aloha tsy manana ngeda be zany ny olona fa kelikely ary misoratra daholo omena le ranga, omena le ramatoa mangataka ny zanany mangataka ny zanany vavy raha mana zanaka efatra izy dangatana daholo izy efatra satria tsy azo ataony mangataka mihoatra ny kare kely anankiray. Dikan'izay nefa mbola tsy namoty tsy volamena na safira na diamant na ohatran'izany trandrano fa mbola le vato semi précieuse, même pas semi précieuse, les pierres industrielles reny. De io permis io tsy mahazo ny olona kanefa ry mpitondra mahazo, ry Narakotomanga zao manana, Itinoka zao manana, ireo mpitondra rehetrarehetra zao manana permis minier daholo reo nefa ny fanjakana milaza tsy midélivrer permis vaovao. De rehefa avy eo zany amin'ity lalàna izay ho forcen zareo alefa ao amin'ny Assemblée nationale amin'izao 2023 ty dia ho zarazaraina parcelle de 500 km² ny carré minier malagasy ary izay mahavidy an'izany ihany no mahazo permis, zany hoe izay mahavidy ny permis minier amin'izany 500 km² zany ihany no afaka mividy. Iza no afaka hividy an'izany raha tsy multinational na ry zareo eo amin'ny fitondrana izay manana ny vola sy ny mahitahita afaka hividy an'izany de ho vidiny zany le sanatria de izy indray ny hamaritra an'le izy amina multinational ko efa anazy le permis. De reny permis reny manko misy olona ianao zao no misoratra amin'le izy fa ianao tsy mitrandraka de ampanofainao le izy na amidinao le izy na louenao. Taloha nefa ny permis renouvelable tous les ans ary misy fepetra voalohany indrindra aloha 80% an'iny exploitation iny ihany no non tsy mahazo mihoatra ny investissement, zany hoe le investissement tsy mahazo mihoatra ny 20% ny investissement extérieur hoentina vahiny fa 80% any gasy. Dikan'izay zany le permis tsy possible ho ana vahiny mihitsy fa tsy maintsy gasy ny tompony. Raha amin'izao nefany ny sinoa, ny karana, ny vazaha, ny rosianina reo no tena manao investissement minier ao Madagasikara. De eto zany tsika raha mianontolo tsika mianakavy ny permis taloha tsy renouvelable tonga de obsolète, zany hoe caduc, tsy misy manan-kery izay mividy an'le permis vaovao no andeha ho tompon'ireo carrière rehetra izay efa niexploité ny razambenareo ny fandimby teo. De raha ohatra ka tahiny tomponareo mbola mba mahavidy an'le 500 ina moa ty hoe mikambakambana zany le gaz kely mba mikambakambana de navidy an'le carréana 500 km de ohatran'izay koa zany de nampitombona de 2% ny taxe sy ny ristourna de lasa 5%. De io taxe sy ristourna na 5% io de taloha io 60 rehefa in'le ristourna iny zany 5% ny valeur any etanao brut na inona moa ty rehefa mitondra micirculer eo amin'le toerana ianao. De io 5% io taloha ohatr'izao indray ny fitsinjarana anazy. Ny ampahany amin'io mandeha any amin'ny le toerana misy an'le fitrandrahana. Ny ampahany mandeha any amin'ny atao hoe collectivité territoriale décentralisée na ny région sy ny commune dia 1,4 taloha, 1,4 an'le 2%. Amin'izao natao 1,5
1,5 le 2% zany izy amin'izao amin'io code minier vaovao io. Zany hoe nisy fiakarany 7% zany. Ny anjarany fanjakana état central ao amin'io dia 0,6% taloha dia lasa 3,5%. Zany hoe eo amin'le 5% alaina amin'ny ristourna amin'ny mpitrandraka arenakibon'ny tany dia zone répartition lasa 1,5% ho an'ny collectivité territoriale décentralisée ary 3,5% ho an'ny état central. Io le nolazaiko omaly hoe misy fiakarany de 0,6% lasa 3,5% dia miakatra hatrany amin'ny 483% zany ny tany omena ny fanjakana. Ny fanjakana no mitantana ny arenakibon'ny tany rehetra. Ny fanjakana no mandray ny ristourna rehetra. Ny fanjakana no mandidy sy manapaka iza no omena ny permis rehetra. Ny fanjakana no mandidy sy manapaka iza no afaka mividy ny permis any carré minier rehetra. Io fanjakana izay tsy atokisana mauvaise gouvernance, corrompu, crapule, tsy mandray fepetra manoloana ny corruption. Io fanjakana izay oui, tovy amin'ny fitsitsarana ny volan'ny Barea sy ny Shanna ihany io. Io fanjakana izay tsy misy matokana hatramin'ny mpamatsy vola io ara no andeha tantana ny arenakibon'ny tany rehetra ao Madagasikara. Zany hoe ny aimbentsika malagasy mihitsy zany no kitiana. Deja aloha tsika efa tsy misitraka amin'izany harem-pirenena zany mihitsy taloha, fa eto tsika vao tena hoe double tsy misitraka, triple tsy misitraka an'izany arenakibon'ny tany zany. Dia ahoana no tsy mahataitra anareo amin'ity zavatra ity? Eo sa dia mbola matoritory eo indray ny sasany zany mbola misakafo, zany mbola miasa, zany mbola sahirana. Fa zany sady tsy misakafo, zany tsy miasa, zany tsy sahirana aminareo. Somary masika ihany fa reraka be amin'ny farany aminareo. Tsy nareo mijery no resahako aza fa ianareo izay tsy mijery. Ataovy tonga any amin'izay tsy mijery sy tsy mihaino zavatra teneniko eto zany. Tsy vitan'izay, io 5% io zany efa tsy misy fetraikany any amin'ny commune sy ny région ny zavatra trandrahana eo. Faharoa, ireo investisseur izay manao an'io dia favorisena zany ny investissement privé étranger. Taloha nefany no terena mihitsy hoe tsy maintsy malagasy 100% no mahazo permis minier, fa raha vao tsy manana nationalité ianao malagasy dia tsy mahazo an'io permis minier io. Dia izao zany tsika rehefa misy vola, rehefa vahiny, rehefa ohatra ianao ka serbe na ohatra ianao ka rosianina, ka raha ohatra ianao ka sinoa na ohatra ianao karana dia afaka manazo permis minier. 500 km² ny carré minier anankiray. Zay zany fandehana. Avy eo, zay zany mikasika an'iny le attribution dia avy eo le ristourna iny. Faharoa resahantsika androany dia rapitsotsika miresaka zavatra hafa indray. Dia ny fitrandrany ny taxa izay alaina amin'ireo amin'ireo mpitrandraka vato malagasy izay manodina vato ao Madagasikara. Ny douane zany no mametraka ny taxation amin'io. Ka nataony hoe ho an'ny ressources minières, produits miniers bruts dia 5% ny valeur an'le entana no taxe tsy taxe moa le izy tamin'ny voalohany atao hoe taxe d'exportation, diso kely le filazako omaly fa miala tsiny indrindra. Exportation le izy tsy importation
io taxe d'exportation io a dia mody novainy zareo fotsiny le anarana nataony hoe droit de sortie. Ny anarana fotsiny miova fa taxe d'exportation le izy. Io produit brut io a taxena 5%, nefa ambany dia ambany le izy a, misy hoe premier choix, deuxième choix, troisième choix. Raha ohatra zany hoe mamoaka entana ry sinoa dia mody lazainy hoe cinquième choix io dia mora indrindra no taxena anazy a. Raha premier choix le zany dia hoe le lohany, dia le cinquième choix dia le ao amin'ny douane amin'io tsy malala akory zay lohany zodiny hoe premier choix sy deuxième choix ty fa tonga dia cinquième choix ty a miaraka amin'ny corruption lavareny a dia taxena ambany be le izy. Andraso diso à 20% zany taxe pour les produits non transformés bruts. 20% nefany ambany be ny valeur an'iny non transformé iny. Tsy mampiditra vola betsaka ho an'ny fanjakana akory izany. Fa ho an'ireto olona zay manao transformation sur place, manao mandoa IBS, impôt sur les biens et services, manakarama olona, manana atelier de transformation, atelier de meulage, manafatra entana avy any ivelany anaovana les transformations, ireny zany a mandoa 5% sur les produits finis transformés. Io ndray avy eo a catégorie anankitelo A, B, C. Dia matetika dia eo amin'le lafo indrindra ny taxevany doana anazy. Mijery an'ity zay a dia ohatran'le efa tsaratsara ty a dia ty catégorie premier choix zany io. Dia rehefa gasy samy gasy dia atao lafo be le izy a, dia rehefa le reto le vahiny multinationale tonga dia amin'ny tonne amin'ny conteneur no anondramany an'ireo vato brut sy ireo produits minier brut dia 20% cinquième choix ny facturena anazy. Zany ny zavatra mitrango ao dia zany ny zavatra apetraka ty lalàna vaovao a amin'ny code minier sy ny code des douanes vaovao ty. Dia io a manimba manapotika ny asa ao a Madagasikara satria voalohany ireo sinoa sy karana sy rosiana zay mamoaka an'ireo vato brut ireo a dia manana usine mampiasa olona mille izy a any amin'ny misy azy any. Any aminazy any a, any Chine sy any a Russie sy any Inde any a, any Sri Lanka no anafarany izy tsy manafatra moa zany fa tonga dia efa sur place izy any mamokatra ny machine zay anaovany meulage. Ianao aty Madagasikara na fanjaitra rera tsy vitanao, même na lame rera tsy hitanao, na même reny le papier vert rera tsy hitanao, dika zay tsy maintsy afarana reny, tsy maintsy vidina, tsy maintsy importena. Dia avy eo a ireo olon'ireo a taxena lafo be nefa n'izy mampiasa malagasy. Ireto le manao exportation brute reto tsy mampiasa gasy fa mitatitra fotsiny ataon'le gasy dia vita. Karaha maina varimasaka zany ireo docker ireo dia vita. Raha ohatra zany te hanova zavatra ny tiako tokoviana satria mitendray ny olona eto hoe ina moa zany azony gasy atao amin'izany. Asaina mieritreritra aloha ny gasy voalohany indrindra. On vous apprend à réfléchir, on vous apprend à méditer et on vous apprend à vous indigner. Zay zany ny antony anaovako an'izao, andaniko andro, andaniko rora, andaniko fotoana manazava aminareo amin'ny fomba tsotra inona ny antony tsy anekena ny code minier io. Rehefa ohatra ka tsy miditra amin'ny lohanareo moa izy tsy manina fa misy olona intelligent vitsivitsy any ao afaka miado atsika eny anivon'ny Assemblée nationale any dia aleo zareo ny miado atsika fa ianareo zany hangina dia hizaka ny vokany eo rehefa tsy tafavoakan'ireo olona vitsy ireo zany. Dia aza mitaraina amin'izay fotoan'izay hoe namidiny olona ny taninay zay nasorony olona teto amin'ny tranonay zay zao hoe madame Fanny Soa appuie zay fa zay. Bah oui, inona ny ataoko tsony amin'izay fotoan'izay, za ty andafy aty, aty indray amin'ny vidy trano rehefa ohatra ka tsy hitako tsony izay zavatra hovidina any Madagasikara.
satria izay mahatonga anareo ambakain'olona vous ne vous intéressez à rien du tout. Rehefa ohatra zao ka andeha hiresaka hoe ampitaingina soavaly zany ny big MG, eo izy mianakavy, mahafatifaty le soavaly, mahafatifaty le zazakely, oe. Rehefa hiresaka zao hoe anankiroa ny sipan'le misa maty tany Moramanga, eo daholo izy mianakavy, otray. Inona zany miditra ao anatina nefa milaza hoe zavatra teneniko eto tsy mampiditra vola anaty vilany zareo, tsy mampiditra vary ao anaty vilany zareo. Tena tokony apiditra vary ao anaty vilaninareo ny zavatra teneniko eto. Okazava andresaka, tena tokony apiditra vola ao anatin'ny banky sy ny kitapom-bolanareo ny zavatra teneniko eto. Fa satria raha ohatra ka sensible daholo ianareo ka miaraka sensible aminay rehetrarehetra izay matsiaro voafitaka ao anatin'io code minier io dia miara amirona daholo ny malagasy rehetra miaraka tsy manaiky an'io hoe okizay tsy hoe kena ny fanaovana monopole ny fahafahan'ny fitondrana na ministère des mines irery ihany hitantana ny io. Tokony mandalo any amin'ny Assemblée nationale sy any amin'ny Sénat ny fanaovana attribution ana grands investissements miniers. Fa tsy ho ministère des mines corrompu. Fatatsika fatapoko fatapirenena fa volamena ao anaty coffre raha manjavona. Inona ny antenanareo amin'izany? Mandraky tiana andrano hoe mba nisy olona ve voasambotra fantatra zao hoe iza nandeha namaritra an'le vato, iza namaritra le volamena tany Prime Ministre ao anatiny mahafantatra hoe nanjavona le satria izy dia nanao intérim teo sa fe izy dia miesona karaha miesona izy dia inona ny antony anaovana anazy Prime Ministre? Inona nanaovana anazy Prime Ministre raha ohatra ka miesona ao mpitoerana eo izy kanefa avadikan'olona volamena, avadikan'olona vy ny volamena ao anaty coffre-ny ao. Tsy miesona izy tompoko ary tsy hoe tsy hitany izy ary tsy hoe tsy fantany fa hodiny fanina izy mody mitapy izy satria izy ndray tsy kombakomba ao anatiny. Raha ohatra izy ka tsy mody mitapy sy tsy ndray tsy kombakomba dia ohatr'izay izy efa hita ny tao io satria raha za ohatra anazy isaka miditra ao anaty birao ako dia miverifie inona ny ato ahoana ty isan-kerinandro mijery asaiko jery misy dia misy tsy haiko je sais pas na misy fantôme na misy mamaky na misy manolo le zavatra ao fa matoa izy tsy nanao an'izany dia izy ny premier responsable teo za tsy miala amin'ny PM Tsay Christian tamin'iny volamena ny vadika vy tsy miala amin'ny Tsay Christian iny volamena ny vadika vy iny. Mizatra mampimeana le commentaire anareo fa alelo mba mitsikitsiky kely tsika fa kizitina be. Za manko misy milaza hoe kizitina be raha io ngamba miady mivady Andriamanitra. Tsotr'izany rehefa miaraka mivady azafady. Ka aloha azafandresaka fa ity zavatra ity no mampakizitina satria y a de quoi le izy ampakizitina satria nahoana amin'ny fomba ahoana moa zany no hoe ekena foana ny amoana brutandreo arena kibony tanitsika nen'olona efa hoe zao aleo isika tsy mahazo mivoaka bruta tsony ny zavatra ato arena kibony tany malagasy ka mba hapisy an'izay hoe tsy hafana mivoaka brut zay tsy maintsy transformer izy vao mivoaka fa amoraina kosa ny investissement manao transformation que ce soit ho an'ny malagasy que ce soit ho an'ny any ivelany ary indrindra ho an'ny malagasy ahoana ny fomba anamorana zany investissement de transformation zany amin'ny alalany fametrana ny fepetra rehetra afana manao industrialisation énergie rano ary ny as main d'œuvre
qualifié. Formena zany ny main d'œuvre gasy mba ho qualifié hatrany ambony ka hatrany ambany amin'ny resaka extraction sy transformation minière. Ampitomboana zany ny énergie fa tsy diro tapaka lava sy rano tsy misy io eraky ny Madagasikara tapaka ny jiro eraky ny Madagasikara tapaka ny rano. Tsy normal io. Satria raha vao zay le izy dia ny gaz kely tsy mavidy groupe tsy mavidy citerne na rano sotra zany tsy afaka anao an'le investissement de transformation. Tsy afaka koa izy andeha anao exportation brut. Fa ireo grande multinationale mavidy groupe électrogène hors norme ampidirinao Madagasikara ihany afaka manao transformation. Lasa investissement étranger foana zany no andeha hividy ny tanitsika rehetrarehetra sy ny arenakibon'ny tanitsika rehetrarehetra. Fa maninona raha zay aloha ny jerena voalohany ary hita koa fa hoe ambany dia ambany ny vola alohan'ny zareo na dia mbola ataonao 20% sur les produits bruts ny taxe amin'io dia mbola avoakan zareo amin'ny taonina ny vato, ny pierre industrielle, ny pierre semi-précieuse, ny arenakibon'ny tany, ny fer, ny zavatra rehetrarehetra, ny ilmenita, ny terre rare, ny chrome sy ny zavatra rehetrarehetra ao a Madagasikara. Merci Aksarasamy amin'ny étoile zay nalefanao. Merci koa Victoire. C'est un bonheur. Sotra indrindra misy mandefa étoile. Dia misy mandefa cœur, zay tsy mandefa étoile zany dia afaka mandefa cœur, zay tsy mandefa cœur dia afaka mandefa étoile. Dia misy manina moa ty? Raha ohatra zany ka zay natao za zany mba niandry tamin'ity code minier ity, ary nareo ngamba mba ohatra anahy koa hoe raha ohatra zany ka anao réforme amin'le code minier ihany tsika dia aleo tsy posy fa étoile na cœur. Tsy mety le posy dia tsy mety koa le anankiray fa étoile na cœur ihany tsisy mahazo mandefa posy ao fa étoile na cœur. Verina fa tapaka ny fil d'idéako. Rehefa ohatra tsika hoa ka anao réforme en code minier dia tokony tsy mahazo mamoaka produit brut ny multinationale. Tsy mahazo manao io manao prête-nom sinoa mindrana gasy mamoaka ina moa ty manao permis minier mody gasy manao le permis minier io nefa sinoa ny ao anatiny dia avoakan zareo amin'ny taonina le produit minier dia ny gasy tsy misy fiantraikany amin'izay zareo tsy manao rapatriement de devise. Zara fa misy ny devise rapatrieny tonga dia ravany le société avy eo manao hafa indray izy dia zany foana zavatra misy eo dia ny douane miesina, ny fisca miesina, ny fitondrana foa centrale miesina, ny vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bola malagasy very, ny rapatriement de devise ny vahoaka malagasy izay mpandraraha malagasy ihany no mbola mba manao an'le izy fa ireo mpandraraha vahiny sinoa tsy scrupule, ny rosiana tsy scrupule, ireo pakistanais tsy scrupule mampiasa permis gasy izy dia hovainy le société afaka heritaona, afaka quelques mois dia manova indray izy dia very ihany le rapatriement de devise. Tsisy miteny, tsisy mivolana. Tsika tsy mbola informatisé fa lala hoe isangitangitangy anina ihany ange le miditra tao anatin'ity le minéral trading. Donc raha ohatra tena tiatsika hisy fiantraikany amin'ny Madagasikara le izy dia tsy mahazo avoakany Madagasikara ny produit brut. Ary raha efa produit brut tsy azo avoakany Madagasikara dia amoraina ny fahafana manao industrialisation de transformation ao. Tokony tsika zao hoe io QMM io tsy tokony avoakany brut io zavatra trandrahana io fa ahafana manao industrie manamboatra batterie ana telefona, batterie ana ropelana, manao zavatra be dia be ny zavatra trandrahana QMM io. Avy eo afaka manamboatra usine na loko ihany koa tsika. Fa nahoana no avoakany brut ny zavatra ao Madagasikara dia ny
déchets toxiques amin'ny sisa no mijanona ao antsika eo. Maninona ny ao amin'ny sherita manao ino moa tsy exportation brute fotsiny tsisy transformation fa tonga dia mandeha amin'ny pipeline ilay izy avy any amin'ny usine zareo dia tonga dia any anaty sambo. Dia iza no manao contrôle an'izany zavatra izany amin'ity douane corrompu, amin'ity mine corrompu, amin'ity Madagascar corrompu ity, iza no manao contrôle any zavatra mivoaka avy amin'ny usine zareo, avy ary amin'ny carrière zareo, tonga dia mandeha ary anaty sambo, anaty pipeline, dia iza malala ny zavatra rehetrarehetra ondrany ao, ina zavatra malala ny zavatra mivoaka sy miditra ao. Tsy manao fausse accusation fa tsy normal zany zavatra izany. Tsika gasy zany dia manaiky ampatoriana mitsangana eto, izany zavatra any tokony iova. Tsy hoe ny gasy foana ihany poriporetina hoe tsy mahazo permis intsony ny permis rehetra izay talohany zao 2023 zao dia obsolète. Nefa nandritra ny 5 taona zareo tsy namoaka permis, ary ny permis izay ananan'ireo malagasy ireo tsy renouvelé, fa laisser passer foana nomena anazy, dia izay manome laisser passer anazy karaha ohatra ka gasy kely tsy manana lamosina be izy dia migadra. Fa ho an'ireo lehibe lamosina ohatra ny Tondro, Tinoka sy Rina tony tsy migadra izay nanome laisser passer sy nanome permis minier anazy. Za zany dia miteny foana gaga angaminareo efa maninona ireo olon'ireo foana voatonona. Ireo olon'ireo tompoko dia manao magouille partout, manomboka hatraty amin'ny vato, volamena, vary, hermady, mbola misy dossier hermady hafa koa zao fa tsy vitako androany intsony angamba manjary tsy tafisakafo dia manjary tsy mahavita ninina dia tsy mahavita ninina ankoatran'ny iteny aminareo eto hoe tokony hiditra ao anaty vilaninareo sy kitapom-bolanareo sy ny bankinareo ny zavatra lazaiko eto fa tsy hoe tsisy dikany akory. Avy eo raha ohatra isika ka anovan'ilay code minier dia tokony mifandray amin'ny code de l'industrialisation de Madagascar koa izany, ary tokony ampitombo ny investissement amin'ny famoronana asa transformation an'ireo ina moa ty produit de l'extraction minière. Fa tsy izao zavatra mitrango izao ka ozy izy hoe mahagaga anahy fa mijery zany ohatra ny vitsy dia vitsy ilay député sensible amin'ilay izy, fa ireo député ireo ve mba mahafantatra hoe inona daholo zany ny objectif an'io code minier io. Ireo député ireo ve mahafantatra hoe inona daholo ny enjeu fiscal, politique ary développement économique amin'io code minier io. Fantatry zareo ve zany? Ireo député ireo ve malala hoe ohatrany ahoana ny atao hoe système fiscal optimal? Tsy malala zany ireo député antsika ireo. Ireo député ireo ve mba manana argument amin'io répartition équitable des rentes minières? Zany hoe raha ataoko amin'ny teny gasy ilay izy fa teny vary aminany, mba manana notion ve ireo député ireo hoe ohatrany ahoana ny fitsinjarana eraky ny faritra ny vokatra azo avy amin'ny etra ny arenakibon'ny tany izay eo an-toerana ho an'ny fanjakana foibe sy ny commune ary ny région sy ny fokotany. Zareo ireo ve mba mieritreritra iza daholo no karazana investisseur azo ekena hiditra eto Madagasikara, fa tsy sahala amin'ilay teneniko teo hoe sinoa mody mampiasa prête-nom gasy dia isan-taona dia hovonoiny ilay société lazainy fa disoany dia lasa izy makandray dia mbola izy irery ihany, dia manana société 105,000 izy eto fa tsy manao taxe, tsy mandoa taxe eto izy sady tsy manao rapatriement de devise dia nefa izy mbola miverina eto ihany. Karaha fa tsy mametraka an'izay bonne question izay ny député izay zara fa mahay manoratra fa tsy mahay fa tsy manangatana, dia oka ny député izay mahay manoratra sy mahay mieritreritra no hiady ho antsika. Ary isika malagasy izay matsaro tena fa hoe eo ambonin'izany carré minier izany ary mety ho lasa ny tanimbarinao, ny taninao, ny tranonao, tout ce qu'il y a dessus, mba azonareo an-tsaina zany.
mety ho vidin'olona ambongadina. Raha ohatra zany nareo mipetraka any amin'ny faritra ny Tuiliara na any Diego zao misy diamant, dia any Tuiliara zao misy gaz. Raha ohatra zany nareo tranonareo sy ny tanindrazanareo sy ny fasanareo eo ambonin'io carré minier na 500 km io, ka il s'avère hoe misy mividy io permis d'exploitation io, dia mampamangy tonga nareo dia miala. Dia ohatran'ilay tamin'ny Remena Bila reny mahazo atsika, misy manao expropriation massive le olona eo amin'ilay tanàna, dia lazaina fa dahalo no mamono sy manafika an'ilay tanàna. Fa fataro hoe tsy misy dahalo zany nanafika an'ilay olona tany amin'ny Remena Bila, fa ny fanjakana no nivarotra ny tany Tuiliara tamin'ny Teteza Mita, dia ireo olona namarotana ny tany sy ny arenakibon'ny tany ao aminy no manala an'ireo olona, dia nanakarama olona ataony hoe dahalo ifanala ireo ifamono ireo malagasy tany atsimo. Zany ny zava-misy ary mbola ho ataontsika resaka fa mahafantatra tsara an'izany Andry Rajoelina sy Colonel Lilson. Izay resantsika androany fa tsy afaka mijanona ela be tsika fa tsy njovina ihany le begady Madagasikara. Fa raha sitrapoko mety mbola adiny ray tsika eto, fa saingy tsika tsy manana mega be dia be ianareo any, dia taperiko androany dia rapitso indray toizana. Raha ohatra ka manam-potoana fa rariva zany dia holazaiko aminareo hoe misy rapitso sa amin'ny sabotsy indray tsika no miona. Zay ara fa dia mandra-piona mandra-piresaka, dia misaotra anareo rehetrarehetra ho an'izay nanome étoile, misaotra anareo rehetrarehetra ho an'izay nanome cœur, misaotra anareo rehetrarehetra izay manao partage masifa, dia eto indray tsika rehetrarehetra miona mandritra ny herinandro. Mandra-piona daholo.